Faly miarabantsika rehetra tsy misaraka aminay isan-kerinandro. Ivoaka kely faritra Antananarivo sika mitindray mitoraka ity satria dia nisafidina mangy régional Antsirabe ny iray aman-dren'i Pasteur Mayolla Mianakavy. Fihaonam-be tokoa mantsy ny taty atoerana satria dia nararotiny ireo tamin'izany ny fifamparabana tratry ny taona 2024. Aleo raha tsika ny sary rehetra mahakasika an'izany izay ahitantsika fiderana, fampahirezana ary toriteny. Antsoa olatra ny mpianakavy fa hanomboka izy ity e. Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra tsisy fetra re Tsisy fetra Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra itaro ny valabe tsy mandroso no alakwe velaro ny faritra ntsakako afekaro amin'ny fahefato Aizaretiraka hoantsy zao sy mafimasika afaka mandio hoantsy zao sy nandoasa sy amony tompoantony aiza aize
Samuel voalohany toko fahadimy amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny valo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Abigail raha nahita an Davida dia niala faingana tamin'ny boriky ary niankohoka teo anatrehany Davida ka nitsaoka azy. Dia niankohoka tamin'ny tongony izy ka nanao hoe aoka ho ahy dia ho ahy iteloka ity tompoko lahy. Masina ianao avy aloha ny ankizivavinao iteny eto anatrehanao ka enoy ny teny ankizivavinao. Masina ianao aoka ny tompoko tsy saina io na bala lehilahy tena ratsy fanahy io fa araky ny anarany ihany ny teny na bala no anarany ary hadalana no aminy. Fa izao ankizivavinao tompoko tsy mba nahita ny zatoviny irainao. Ko ankehitriny tompoko raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny fanahinao, Jehova efa niaro anao tsy ahazo eloka amin'ny fandatsahany raha ary tsy hamaly ho an'ny tenanao. Ary avelao ny fahavalinao sy izay mitady anisy ratsy anao tompoko ho tahaka amin'ny Nabala. Ary izao saotra nentina ankizivavinao aminao izao tompoko dia aoka omena ny zatovo manaraka ny tompoko. Masina ianao mamela ny fahadisoana ankizivavinao fa Jehova hampaharitra ny taranaky ny tompoko tokoa. Fa ny tompoko miady amin'ny adiny Jehova ary tsy misy ratsy ho hita aminao amin'ny andro rehetra iainanao. Nefa raha misy olona mitsangana hanenjika anao ka mitady ny ainao dia ho fehezina amin'ny fehinaina ao amin'ny Jehova Andriamanitra ny fanahin'ny tompoko. Fa ny fanahin'ny fahavalonao kosa dia hatorany toy ny eo amin'ny fotrana tsy mitady. Ary amin'izany raha Jehova mahavita amin'ny tompoko araky ny soa rehetra nilazainy anao ka manendry anao ho mpanapaka an'i Israely dia tsy ho alahelo na ho nenina amin'ny fon'ny tompoko izany. Fa tsy nandatsa-dra foana ianao nanamaly ho an'ny tenanao tompoko. Fa rehefa asiany Jehova soa ny tompoko dia mba tsarovy aho ankizivavinao. Ary Davida tamin'ny Abigail isaorana ane Jehova Andriamanitra ny Israely izay naniraka anao hiaonao amiko androany ary tahina ane ny fahendrenao ary tahina ane ianao izay niaro ahy androany tsy azo eloka amin'ny fandatsahany raha
ary tia maly ho an'ny tenako. Kanefa raha velona koa Jehovahandriamanitry ny Israely izay niaro tsy hanisy ratsy anao, raha tsy hahafaingana hitsena ianao toy izay dia efa tsy nasiako niangana na dia lehilahy iray aza tamin'ny Nabala ambara-pahazavany andro. Ka dia noraisiny Davida teny an-tanany ilay zavatra nentiny ary izy taminy: miakara soa aman-tsara ho any an-tranonao ianao. Ino rehefa noenoiko ny feonao ary nankasitrahako ianao. Ary Abigaila dia tonga teo amin'ny Nabala ka anjindro nanao fanasana teo an-tranony izy tahaka ny fanasan'ny mpanjaka. Ary faly ny fon'ny Nabala tamin'izany, ary mamy loatra izy ka dia tsy nisy nambarany vavy taminy na kely na be mandra-pahazavany andro. Ary no maraina ka afaka ny amamon'ny Nabala dia nambarany vavy taminy izany zavatra izany, ka dia maty hena ny fony ka tonga tahaka ny vato. Ary no ny afaka afloana dia nasen'i Jehovah Nabala ka dia maty izy. Ho tahinany izany teny izany aso sy ahatsaratsika tsiray avy. Nasatsika mba hiaraka hivavaka itsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanatitra sy ny vakiteny izy avy andrenesitsika no vakina teo. Hiaraka hivavaka isika. Jehovahandriamanitra ray ao, eto Antsirabe indray izay amin'ity sabata 20 volana febroary taona 2024 ity. Androany ny fiainana voalohany amin'ity taona vaovao ity. Ary ity faritra Antsirabe ity no faritra ivelan'ny faritany-Antananarivo no vanginay voalohany iko. Tonga soa tsara eto izay no ny fitahina sy ny fitantananao sy ny fanambinanao. Ka dia misaotranao zay ary manolotra anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotranao koa ny tahinao ny fiangonana tsiraray avy régionalina Antsirabe izay niazakazaka tonga eto koa hiaraka idera sy faly ame voninahitra ny anaranao. Ka nahafahanay nitondra ny fanatitra sy ny fahafolo-karena sy ny fanatitra ho fampandrosoana ny asanao rehetra. Matoko izay Andriamanitra ray ao fa hitanao izay nivoaka avy ao am-posinay, hitanao izay natolotray na kely zany na be, fa tsy ny fialebiazany izay natolotray no jerenao Tompo, fa ny fatokianay sy ny fahamarinanay. Ary tsy ny vola aman-karena ihany no natolotray ho anao tafanatitra tamin'ity fa ny tenanay mihitsy no atolotray fanatitra. Koa dia raiso zany mba ho antra-kasitrahana amin'ny seza fiandriananao. Ary ny teny fikasanao dia tsy verina aminao foana raha tsy natanteraka izay nampandehananao azy. Ka isokafa ny varavaran'ny lanitra etrosany fitahina feny ambiampo amivoakanao tsiraray avy. Ho lavitry ny ozona, ho lavitry ny tsy fahombiazana rehetra, fa ho teneninao mafy kosa ny valalaka tsisy animba ny vokatra ka dia vanimboa ny voalobokaisy izay rehetra ataonay sy ny fitadiavanay. Dia tsy hitsangamenatra ny voakanao Tompo, fa maro no ilaza fa fantatray fa momba anareo Andriamanitra fa mba naraka anareo koa zahay. Omeo ary izay ilay ny voakanao tsiraray avy, na ny vola, na ny sakafo, na ny fianaran'ny zanakay, ny fiambolenay, ny fiompianay, ny asa mandraranay, ny tsy mananasa omenao fidiram-bola manokana ihany koa. Dia ahita ny voninahitry ny anaranao izay ka hiteranao isan'andro isan'andro. Mitenena ary amin'ny alalan'ny vakiten'ny soratra masina fa mieno izay amin'ny alalan'ny fananao masina indray. Izany vavaka izany dia angatahana sy tononona amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny lefina tsangana araka ny soratra masina. Ho azy ny dera sy voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Manatsatsika ary mba hamonjy toerana. Fifaliana ho any miarabantsika rehetra. Régionaly n'Antsirabe androany sabata. Tongeto izay mianakavy kely miaraka amin'ireo mpanaradianay avy any Antananarivo any. Tongeto izay faly miarabantsika tsiraray avy ary indramina ny fiaraban'ny apôstôly Paoly araka ny vakiteny nomenantsika amin'ny Filipiana izay
namangy ny fiangonana tany Philippi ary namangy koa ny olona masina ao am Jesosy Kristy mba ny mpitandrina sy ny diakona sy ny olona rehetra ko dia indramina ny fiarabany apôstôly Paul zay manao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo tafy mafy ny amen. Halleluja. Miarabantsika rehetra tonga ny azakazaka ny dodododo rehefa narefa ho avy pasteur Mayol sy ny ankonany amangy ny régional Antsirabe ka na dia lavitra ary tsika dia ny azakazaka ny dodododo mba hifankahita-tava hifampahery hifampiaraba satria anio tokoa no sabata voalohany eonatsika amin'ity taona ity dia rariny tokoa raha mba mifampiaraba itsika sy mifampirary soa mba samy hotain'Andriamanitra sy ho ambinina amin'izay atao rehetra andeha tsy ho tafitohina ary amboly avokatra iompy tsy ho azona retina hitady ahita ary angataka dia azo andondona ho voaina raha ory dia ho ampifalian'Andriamanitra isaorantsika ny tompo omena azy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Raha mijery ny amaroantsika dia tena talohany nahatongavan'ny pasteur Hery teto amintsika tsy nisy teto Antsirabe raha tsy tao amin'ny parka ary ny parka aza dia tsy feno fa zao tsika firy taona moa zay nahatongavan'ny pasteur Hery teto 7 taona efa ho 8 taona nahatongavany teto zare ty toerana ty rehefa manomboka ho fenontsika saorana koa ny Andriamanitra ny nanomezany fa tany malalaka atsika satria dia lasa tsika ray manontolo ty toerana ty dia jerevo ary efa tsy mila manofany amin'ny saratsotra intsony nandeha hitady toerana aiza ntsony tsika dia efa tia rehefa tena mbola lehibe ary na mbola mitoy ireo pasteur manambady be voka reo toizany io asany io asa fitoriana kotsina ny fiterahana ary tonga dia mahazo vokatra isaky ny 9 volana ianao dia za mino afaka 7 taona dia feno antsika daholo hatrany amin'ny gratin rehetrarehetra any fa tsy ombotsony ty toerana ty dia omentsika voninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. Efa nanao be le pasteur antsika io manao formation zay le Tananarivo any mety efa le ho azy angambontsika 7 taona zany satria rehefa vita manko ny formation zareo any dia efa misy affectation vaovao indray ka azonareo tao zany manao taratasy manao sini hoe ty ny taratasy alefa nany amin'ny fohy be hoe soloiny anay ny pasteur fa efa be ny vitany teto ohatra ny ambany be ke zany feonareo zany ka raha fa 10 taona tsy maintsy mandeha io estinako tsy mahazo mihoatra ny 10 taona zany rehefa fa tafa oatra zany hoe manisa 3 taona zany fa dia raha tsy hoe higrevy angamba nareo nandalambe dia zay ndray tsy fantatra ka tena to anatin'ny 7 taona fotsiny nisy fiovana be tsika ary mino afa anatin'ny 7 taona manaraka dia efa ndraisadresaka amin'ny pasteur ihany teto fa samy mitondra mbavaka tsika hoe ty toerana ngezabe ty anaovantsika fiangonana reniny tena ngezabe koa eto zany hoe atraty arina ty zany mahana-patonga ary amin'ny farany ery dia asiana étage ambony dia asiana école asiana universitaire koa eto amin'ty toerana ty ambany be lay zany amenina zany raha ohatra ianao zany tsy faly amin'izany dia aza mitehaka mafy be
ary tena tsy faly nareo zany satria tsy mafy mihitsy zany teraka zany raha tsy faly am'zany aza mitehaka mafy be mbo inonay e goragoraka be jareo tsara fa tsika tsy fiangonana memitra fa fiangonana maninona mandroso raha itsika eto zao aloha dia efa tsisy tranomby atsika zany eto Antsirabe sa tsy marina zany sy nahatrano lehibe takan'iny ary tsy omby atsika zao zay le hoe fiangonana velona ny régionaly n'Antsirabe amin'ny taona ho avy tsika kalazany faharoapolo taona koa hita tsika koa ataontsika makotikotroka koa zany halleluia amen Samuel voalohany isika toko 520 Samuel voalohany toko 520 Abigail dia vadiny Nabala dia miliardaire mpanan-karena ary izy io dia amba-panan-karena azy dia nisy fotoana ny ondriny sy ny mpiasany mpiandry ondriny tafaona tamin'ry Davida tamin'ny toerana anankiray izay toerana mivalapatra azo hinanany ondriny bozaka dia niara-nonina tamin'ry Davida reto mpiandry ondry reto ary dia nikarakarain'ny Davida sy ny mpiambina azy ka tsisy nangalatra ny ondriny na ndray aza tsisy dalo nangalatra ary tsisy nikitika ny ain'izy ireo zany hoe nanao soa ny reto olona reto zany Davida tonga ny fotoana nasairana ny Davida andalo amin'ny toeran'ity Nabala ity dia naniraka ny mpanompony izy hoe andeana makany amin'ny Nabala ozy izy ka teneny hoe Davida ny naniraka nahiaka aty fa mba omeo sakafo izahay fa nanao soa taminao izahay ka tsisy dahalo nangalatra ny ondrinao tsisy dahalo namono ny mpiandry ondrinao fa dia izay ny mando sy arino zany ondrinao zany ka raha mba misy azonao atao dia mba omeo izahay dia namaly ity Nabala ty rehefa nitenenina tonga ny afatra tamin'izany dia izao ny zavatra niteneniny amin'ny Samuel voalohany toko 7 ka hatramin'ny 120 Samuel voalohany toko 520 ny andininy 7 ka hatramin'ny 120 Samuel voalohany toko 520 andininy 7 ka hatramin'ny 120 ary rehefa tonga nizatovin'ny Davida dia niteny tamin'ny Nabala tamin'ny anaran'ny Davida arak'izany teny rehetra izany izy ka dia nipetraka fa Nabala namaly ny mpanompony Davida hoe inona moa Davida ary inona moa ny zanak' Jese misy mpanompo maro ankehitriny izay efa milefa miala amin'ny tompony ko alaiky va ny mofoko sy ny ranoko ary ny zavatra izay efa novoniko ho an'ny mpanety ondroko ka omeko izay olona tsy fatam-piaviana akoriny zay ny valy tenin'ity Nabala ity marina tokoa fa misy olona tsy mba malala ny soa natao tamin'ny tokony noho ny fitiavan-tena indray mba misy olona na tsikatra angamba antsika hoe mety fianakaviana io na namana sy tapaka na mpiaramonina zay nanana fahasiaranana tany dia tonga izy taraina taminao tao dia nampiatrano azy ianao miara-mipetraka atao nandrisy ny fotoana maharitraritra rehefa tsy mifankahazo ny avamonina ny avaty no tonga amin'ilay tsy ara-monina zay tsy mifankahazo tao dia lasa nandeha le olona dia rehefa niara tao aminao izy dia ina ny zavatra resanany amin'ny olona ivatanany ihany mba azahoany mahazo toerana tsaratsara andray zany etao dia nataon'ireo mpiasy nandevozon'ireo mihitsy anarany mba mpivavaka reo fa ny fiainan'ireo ary eo izy mivady dia miady lava tena ohatra ny devoly mihitsy ao raha matombo manao taony rangah manao taony zanany maditra fa tena fanandevozana nataon'ireo natao re olona mangalatra ty manao an'izao nefa tao aminao izy mipetraka tao izy nahita soa tonga tany amin'ny Davida nitatitra hoe zany navalin'io rangahy io rehefa niteneninay dia zao nataon'ny Davida Samuel voalohany toko 520 dia vakitsika manomboka ny andininy 12 ka hatramin'ny 13 Samuel voalohany toko 520 dia ny 12 ka hatramin'ny 13 dia niodina zatovin'ny Davida
kanakana am'izay nalehany ary dia notany amindray izy ka nanambara izany teny rehetra izany taminy ary hoy Davida tamin'ny olona samy manao ny sabatra eo amin'ny fihetsabatra ny avy ianareo ka dia samy manao ny sabany teo amin'ny ka dia samy nanao ny sabany teo amin'ny fihetsabany avy ny olona dia mba nanao ny sabany teo amin'ny fihetsabany koa Davida ary nisy tokony hoe 700 lahy niakatra nanaraka ny Davida ary 900 lahy kosa nipetraka teo amin'ny entana. Andininy 20 ary tamin'izany no nitaingina ny borokiny izy ka nidina tao amin'ny takony avona dia indro Davida sy ny olona nidina nanatona azy ary izy nifanena taminy ary Davida efa nilaza hoe foana tokoa ny any anefitra ka tsy nisy very na inona fa novalian'ny ratsy ny soa nataoko mba hataon'Andriamanitra toy izany eny fahavalon'ny Davida eny mihoatra noho izany aza raha dia avelako sy miangana na dia lehilahy ray aza zay mety ho azy mba raha-pazava ny andro. Tena sosotra mihitsy zany Davida tondra maramila 700 lahy gros bras 700 lahy miaraka amin'ny fitaovam-piadiana tena zany ve ny vavany iny rangahy inona ataony tao samy manao ny sabany aby tsika izy fa tena tsy asiko miangany reo na ny raiza raha nisoana ataoko tamin'ny rangahy fa zany navaliny anao izy faka hitatsika dia io moa zany le vatany rehefa nitenen'le zatoviny hoe zany ange ny zavatra nitranga teto hoe fa mba raiso zay andraikitra tokony raisinao mantsain'le ramatoa ty ramatoa vadiny ty ny Nabala ty Abigail ty dia vehivavy tsara tarehy sady tsara fanahy ka mazava ho azy moa olona miliardera ny vatany miliardera ve dia aka vehivavy ny orona ohatry ny tongolo gasy na ny sofina ohatry ny sofina pondra ny masona ohatry ny masom-borondolo tsisy miliardera aka an'izany fa tsy maintsy hijery zay tovavy farany zay tena tsara indrindra izy ary ny tovavy tena tsara koa mba maniry vadina inona koa miliardera samy mba maniry an'izany fa ty vadiny ty izy le ramatoa dia tena raha angaha tsisy fotony io sady olona adala io manambady adala marina tokoa nefa misy lehilahy dia tena adala tokoa ao amin'ny tokantrano sady tsy mamelona no mamono no mbola manao ny adalana rehetra ty sy aridy tsy mody an-trano fa ty vehivavy ty nanambady an'izany lehilahy adala zany fa na izany aza nisy fahendrena izy ty niazakazaka izy nakany Davida ny fono zaho izy nitora sakafo menanareo fa tena mifono aminao fono amin'le vady koa fa tena tiany sakafo fa aoko zay mba tsy ho aripakao aoko zay mba tsy ho vonoinao dia tsy namono tokoa ne Davida hoe raha tsy ianao izy Davida nanakana dia efa nanota tokoa nandatsatra fa tsy navelako izy siangana aminareo dia mazava moa zany tantara raha fitentsika efa lasa ilay vehivavy niona tamin'ny Davida tonga tany trano tonga izy ny alina ny vadiny efa manao balina sy fety be amin'ny fanasana be tsisy ohatr' zany mamo ngarainy natory ny alina tsy niteny ramatoa satria olona mamo ve ho resanao mizavatra ho azy moa fa maraina ny andro nitantarainy amin'izay ny zavatra nitranga zany ane nitranga teto fa raha tsy zany nandeha tany amin'ny Davida tondra mofo sakafo nanao azy enao itsika rehetrarehetra ny lehilahy teto androany tsisy velona na ny ray azy fa naripantatoko tsy ake manao na nitanjaka ao hiady amin'ny Davida sy ny maramila nyreny ary vitanao ve zany voasakana ny arenanao sy ny volabenao ve zany fa vita teto nareo mianakavy raha tsy noho ny amo maty hena mihitsy le rangana ianao nisy zany ve tena mba tsy nampoisiko ndray zany dia fa avy eo nasiany Jehova amin'izay moa ty lehilahy ty dia maty raha toy izy ny tantara io rehefa hen'ny Davida fa nasiany Jehova ity lehilahy adala ity labana ty dia nalainy Davida ho vadiny ity vehivavy Abigail ty izay nanao soa fa tsy navelany fotsiny hoe maty teo ny vadiny dia navelany ho vehivavy manano tena teo ka dia nalainy Davida ho vady izy ao amin'ny Samuel voalohany eo ihany toko 720 ny andininy 730 ka hatramin'ny 720 ary noho nyreny Davida fa maty Nabala dia hoy izy saorane Jehova zay niady ho aho ka nafa tondromaso ahy tamin'ny Nabala sy niaro ny mpanompony tsy ahatanteraka ny ratsy
fa ny ratsy nataony Nabala dia nampidiny Jehovah eo andohany ihany. Ratsy nataony Nabala ozy nampidiny Jehovah ho aiza eo andohany ihany. Dia masamy mandiniteny amin'ny ratsy atao rehetrarehetra fa io zany Jehovah mihitsy ny mamaly antsika amin'io. Davida naniraka iresaka amin'ny Abigaila ilazo vady, ary no tonga tany amin'ny Abigaila teo Karmela ny mpanompon'ny Davida dia hoy izy: Davida naniraka anay akaty aminao ilanao vadiny. Dia nitsangana izy ka izy koa moa misy ohatry zany, ary nikoka tamin'ny tany ka nanao hoe: indro aoka ny ankizy vavinao mpanompo anasany tongotry ny mpanompon'ny tompokilahy. Ary Abigaila nitsangana faingana ka nitaingina boriky, ary ny ankizy vaviny 5 no nanaraka azy. Dia nanaraka niraka Davida izy ka dia novadiny. Ary Davida efa nanambady ny Ainona avy any Jezerela koa, ary samy novadiny avokoa izy roa vavy. Fa Saoly efa nanomeany Mikala zanany vavy vadiny Davida ho vadiny Palti zanak'i Laisy avy any Galima. Zany hoe tsy navelan'ny Davida angasiasy teo zany ty vehivavy ty fa nonoso nataony. Dia aloha izy aloako vady mba tsy hijaly, dia faly ty vehivavy ty aiza ny misy ohatry zany fa avy ny lanitra ka tsy takatro satria nanambady inona teo? Endry sa adala? Nanambady adala, zao nahazo vady inona? Nahazo vady endry. Inona moa ny sary tiany zany aseho? Ny sary ty zany aseho zany dia tsotra kely dia izao. Ny obolana gasy dia manao hoe ny soa atao le venany inona? Le venam-bola. Ny ratsy atao loza inona? Loza miatony. Ka ianao zany na dia manana vady adala re ianao, tsy mirarazy Andriamanitra sy ny sisany. Ianao zay vady tsara tare sady endry, ataovy ny asa soa, ataovy ny asa fanompoana ho an'Andriamanitra tahaka nataon'ny Abigaila ty. Fa tsy maintsy misy vokoka an'io, na eo na rapitso na rafaka pitso. Firy ny vehivavy mba ohatran'izany? Dia tsara vehivavy sady tsara tare manana fahendrena. Revadiko adala io dia tena misy toko nge vaditsika dia tena na ianao mivavaka ary tsy avelany, manaovanao varakitra any tena, volako tsy anaovana fa folo-karena any, fa dia 5 andro tena dia efa mifankahita na mitsy dia efa milaza azy zay. Raha tsy inonako ny volako no meka no maheolona any, ohatranao mihinana le efa folo-karena, zay ny fitreretany azy aterina. Fa le vehivavy tsy miraraha zany fa ataony mangingina any foana. Ainy manao azy mangingina any, ataony eo an'Andriamanitra iny. Misy valiny reny sa tsy misy valiny? Misy rem-pianakaviana ohatr'izany a, tena lerizika mihitsy ny vatany fa izy manao farafitra ihany, izy manao fa folo-karena fa ny magaga tsy tonga saina mihitsy le rangahy. Mahazo fitahina foana le rangahy any dia manome anazy koa. Nefa le raha mahatonga manao fa folo-karena am'le volamen'le rangahy ino mampatonga an'le vatany mahazo inona zany? Mahazo fitahina, manao ny asa soa. Dia mitovy amin'izay ihany le ao amin'ny vaky tenintsika ato amin'ny marika toko fafiry izy iny, toko fa 2 andinindroambifolo ka hatramin'ny 4 nanozonan Jesosy ny aviavy tsy namo. Ary noho ny ampitsony iny rehefa niala tany Betania izy dia nona Jesosy, ary natsinjo aviavy anankiray mandravina ery lavidavitra izy dia nakeo fa toa hita voany eo amin'ny kanjo noho ny tonga teo izy dia tsy nahita ninon'inona afa-tsy ravina ihany, fa tsy mbola tonga ny tapo-miazany ny aviavy. Jesosy namalika nanao taminy hoe: aza misy mihinana vo aminao tsony mandrakizay, ary ny mpianany nare izany. Tonga tao amin'le aviavy Jesosy, mandratsana be le aviavy, nona izy sy ny mpianany samy mijerijery dia avy taty ambany hazo. Jereo raha misy vofanontsika, jerevo samy mijery daholo, tsy nahita na ny ray azy rehefa aviavy mandratsana be. Tonga dia ozony ny vanim-potoana, nefa tsy fotoana tsy famoazan'ny aviavy, taka hoe fotoana tsy famoazan'ny paoma sy ny paiso sy ny manga ve. Dia tonga ianao dia tsy nahita dia nozoninao le izy, zay mihitsy le sary. Dia ina ny vokatry fanozonana io? Ny 20 marika toko 1 20 ary noho ny maraina raha mbola nandalo izy dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera nahatsiaka nanao taminy hoe: raby eo, ino efa malazo ilay aviavy nozoninao. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: manana finoanan'Andriamanitra lahy, lazaiko aminareo marina tokoa nazovo no ilaza amin'ity tendrombohitra teo mifindraka mianjarana ety amin'ny ranomasina ka tsy ihanahana ompony. Fa ino
fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azo zany. Koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minoa fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Amen. Zao ny sariny zany. Tsy fotoam-pamoazana ilay aviavy fa tonga teo Jesosy tady vota aminy. Rehefa tsy nahita dia tsy excuse valable tamin'ny Jesosy mihitsy ny hoe ka tsy fotoam-pamoazana anay zao Jesosy ka inona moa no omeko anao fa amin'ny famoazana tonga avy ianao fa tsy laninao ny vokatra eto. Fa zao tsisy excuse valable zany teo anatrehany Jesosy. Rehefa tsy nahitany vola aviavy dia nozoniny. Inona moa sary asehoany zany? Ato amin'ny fiangonana misy aviavy be da be. Inona moa le aviavy resahana? Mandratsana be izy zany, mandratsana be mihitsy izy fa tsisy vo. Zao ny sariny zany. Misy olona am-piangonana tahaka ny aviavy mandratsana be mihitsy fa tsy ahitana vo. Inona le ratsana? Ty baiboly ty raha iady hevitra amin'ity champion. Mandratsana be izy zany a. Ahoana ty zao io makatsy ty makary ahoana ndray ty e diny io ihany ty a ohatran'ty izy ty lalantsika ty a fatena zao ty a dia mandratsana be izy zany hoe le dikany hoe mandratsana zany a dia tena izy zany ny tena miseho tena mahay ny baiboly ary izy mahalala ny zavatra tsy fantan'ny olona rehetrarehetra ao ka andao ifampiady-hevitra sy anao discussion be da be tsika fa démontreko anareo fa zao no maizy zao no tsy maizy an'io prearia nefany a tsy ahitana vokatra mihitsy izy na iray ary tsisy vo mihitsy eo aminy. Zany zany tena mandratsana be amin'ny fahaizana sy fahalalana soratra masina fa tsy mataona olona izy na iray ary. Ny olona anatin'ny valandray ary lasa tafavoaka noho ny zavatra nataony fa izy tsy mataona olona. Zay hoe aviavy mandratsana be fa tsisy vo. Dia tonga ary Jesosy nijery vo taminy. Hitany izy mandratsana be ray kritika izy amin'ny fiangonana. Ayayayayaya. Dia ny sary zany amin'ny fiangonana dia ity tsy maintsy farana ny tantarany tany ho avy Jesosy. Rehefa tonga izy dia hitako vo aminao ianao aviavy io na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana tsy hainao ny atongavany fa misy vovy aminao sa tsisy raha ho avy izy. Ohatra izy zany tonga dia hitako vo aminao. Izy mba olona nitominao ny tompo tsy nanany anao na iray azy. Inona mba asa nataonao n'Andriamanitra? Tsy nanao na iray azy fa mikritikera nataonao. Misy olona tsy manao fanorenana, tsy manao fanatitra, tsy manao radio, tsy manao mpafolo-karena nefa izy ny avava amin'le vola io. Makaiky ataolo moa reo vola reo e na odikotin'izy atao ndray reo e fa hoanany natao zao e io ve dia zao ve valerany io e misy tsy mazava nefa izy tsy manao. Izy ny tena be vava amin'io. Tonga Jesosy hitako vo amintsika fa zay tsy ahitana vo ao tonga dia ozona. Dia za aloha tsy dia mino hoe amintsika tsy ahitana vo satria ny votakina amintsika nge tsy voatery hoe tsy maintsy ianao nitory amin'ny olona vo mahazo olona anankiray dia zay ny atao hoe vo e fa mety tsy talentanao zany. Fa zao io rakitra ataonao fanatitra amin'ny radio io ane firy ny olona mandray filazantsara amin'io. Zay olona resy lahatra tamin'io manana vo amin'iny ianao. Io fanatitra sy fafolo-karena ataonao anaovana ny asa eran-tany zay olona resy lahatra ny filazantsara amin'io manana vo amin'iny ianao. Ka na amin'ny fotoana Jesosy na tsy amin'ny fotoana ho avy hitako vo amintsika ahity sady tsy ahita dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka zany fa tsisy ny olona voizina amin'izany tsika. Dia gaga ny mpianatra ny maraina ahoana re zany taona lazo le aviavy ny antoko-pira ny mpitendry zava-maneno asa inona daholo zany asa fanompona ny diakona mira tianao asa fanompona zany mandrava nyreto estrady sy mangorona sono manadio fiangonana mandoko fiangonana manatsara ny fiangonana ivavahanao manao fanorenana ianao na dia ny vatanao mitanao briksy mandrafitra ao aza efa voanao daholo zany. Efa tonga Jesosy hitako vonao hitany aminao zany. Amen.
fa tsy de voatery hoe tsy maintsy ianao nitory amin'ny olona dia tsy misy olona resy lahatra zay ianao vao ahitana vo fa isany koa zany ahitana vo aminao amin'ny asa fanompoana zay ataonao dia zay no natonga ny Paoly ilaza ato amin'ny vakitentsika ato amin'ny epistilo an'ny Filipiana ity toko voalohany manomboka ny 17 ka hatramin'ny 9 Filipiana toko voalohany 17 ka hatramin'ny 9 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa samy nahita antsika. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovako anareo mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra ka mangataka amin'ny fifaliana noho ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Noho ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Natonga ny Paoly laza hoe misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovako anareo mandrakariva mangataka amin'ny fifaliana noho ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Hampandroso n'inona izy? Ny asan'Andriamanitra faly mitsy apôstôly Paoly. Zako aloha dia mitovy aminy koa eto Antsirabe faly amin'ny mahita ny fandrotsontsika ohatr'izao ary ny angatahako amintsika mihitsy eviteo zay mety rivotra alefa ny devoly tsy iraisanareo saina tsy fankatiavanareo apiady lasa fampiadana lasa mitady aminganana ny namana tsy tokony ho te amintsika mihitsy zany no hita. Andiny faina ary matoky indrindra aho hoy ny apôstôly Paoly fa izay nanomboka asa tsara atao anatinareo no atateraka izany mandra-piavy ny androny Jesosy Kristy. Amen. Meo voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka zany. Zay nanomboka zany asa tsara zany ao anatin'izy ozy izy ao anatinareo. Itsika zany zay manana saina zany ao anatintsika eo hampandroso ny asa. Ataoko hoe ohatra ny tenako aloha ny raisiko fa za tsy dia malala antsika. Za zao rô Antananarivo raha ohatra ka andeha hiditra mangazay dia ny zavatra manosika hiditra mangazay to inona zavatra ilain'ny fiangonana ato, inona ny zavatra tsara ampahatron'ny fiangonana ato. Nisy fotoana ny voako tany an-dafy nandeha tany Genève, nandeha tany Frantsa, nandeha tany Chine tany ohatra zany dia ny mahamaika ny andehanana any inona ny zavatra hoentina hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Zay aloha ny voalohany. Zay vao mba mijery ny any Menakavy inona mba mety aminay Menakavy koa, inona ny ilain'ny fiangonana. Za nandeha tany Chine inona namaika ana tany radio sy télévision. Inona ny ilain'ny fiangonana sono mampli table bafle zay ny mamaika aloha. Zay vao neny tena zany ozy izy ao anatinao no misy an'izany. Dia tahaka antsika koa amin'ny fiangonana atao hoe ny Dorcas na ny diakona na ny vehivavy ohatran'izany vao tonga am-piangonana ahoana re nanatsarako n'ity fiangonana ity indray. Dia misy mafoy volany am-paosiny izy tsy voatery rakitra amin'ny fiangonana ry ty mba tiako ataoko amin'ity ato dia ataony le izy fa nga izy mila sitraka amin'izy na mila sitraka amin'izy fa dia ataony fotsiny io hampandrosony fiangonana efa ao anatin'le olona ao zany zay fosaina zay. Ka raha manana zay fosaina zay ianao dia tsy raha pitso izy Jesosy no andray zato avy eny fa rovina amin'izao ankehitriny zao ary no avy dia ninona fiainana mandrakizay. Ianareo rehetra mpiombona ny fahasoavana ananao andeha mitory aho mandeha mitetery aho mandeha tadidiko tsara ny teto Antsirabe tamin'ny voalohany zay tonga teto voalohany fa tsisy na bisikileta ary tsy ananana. Na bisikileta ny olona vatanana tao no entina amin'ny 10 alina amin'ny 9 alina dia ampianatra ary amin'ny radio iny moa le radio iny tamin'ny radio 105 ny andro mangatsika be ririny mifafy le herika tsy maintsy hivoaka ny tranonao mivaly 60 alina. Ny olona fa mambony fandrina mafampahana daholy miandry ny radio mandeha fotsiny ianao tsy maintsy andeha grrrr bisikileta tangina posy hoentina. Dia misy amintsika reto koa mahavita an'izany lo olona mandeha any ambanivohitra lavitra any missionnaire ny paster mandeha tongotra mandeha bisikileta manao zay hampandroso ny asa karakara amin'ny fomba rehetrarehetra. Dia avy aiza taty amiko ihany zany mifindrany amintsika
ary zany asa fanompona ataontsika zany dia manomana atsika amin'ilay fiavian'i Kristy amin'ny fiainana mandrakizay ka raha tonga ny fotoana zay tsy eo ianao antsony azo antoka ny lanitra 9:9 Filipiana 1:9 fa Andriamanitra no vavolombeloko fa manana anareo rehetra indrindra amin'ny famindrapon' Jesosy Kristy ary zao no angatahako dia ny mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra zao no angatahako koa izy ny apôstôly Paoly angatahako amintsika fiangonana koa zany hitombontsika bebe koa amin'ny fitiavana amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra zany hoe zay efa nataontsika hatramin'izay zany dia tohizo ny firaisan-kinatsika satria mijerytsika daholo ny manodidina tohizo ny fifankatiavantsika fifanomezan-tanana fifanonampiana na tsika samytsika atao anatiny raha misy favoazana ny namana na misy tsy fahampiana dia miezaka ny fiangonana mba miezaka manampy azy miezaka zay mba manaka atao mba manampy rehefa mitaraina aminao le olona fa tsy andeha hitaraina amin'ny fianakaviany dia menitsiny any ka maniny tsy mangataka any amin'ny maiolina fa izy maiolina fa teo miala teo fa zay ihany mampahatra anareo mbola miziriziry ao ihany nareo hangataka any amin'izy ary ny atao amintsika raha sahirana tsy aty amintsika fiangonana amintsika zay mba nitahiny tomboka manana mba mitaraina aminao izy azalozana miodina izy raha mbola misy eo ampelantananao omeotra zay mangataka sy mitaraina aminao satria anao mba momen'Andriamanitra nangataka sy nitaraina taminy zay nanomezan'Andriamanitra anao azy io zay firaisan-kina fifankatiavantsika zay hoy Jesosy tamin'ny tolotenimbohitra sambara zay madio apo fa izy no ahitan'izy an'Andriamanitra dikan'izany dia zao rehefa madio ny fonao amin'ny rahalanao madio ny fonao amin'ny anabavinao madio ny fonao amin'ny rahavavinao amin'ny anadanao amin'ny loolona amin'ny pasteranao amin'ny diakona amin'ny dorkasy madio fonao samy tanora amin'ny koralinao na samy teny zava-maneny madio ny fonao amin'izay ataonao rehefa mivavaka anao dia mahita an'Andriamanitra dikan'izay mahazo valim-bavaka raha mbola tsy madio ny fonao amin'ny namanao na mpiara-mira aminao na mpiara-teny zava-maneno aminao tsy madio ny fonao amin'ny loolona tsy madio ny fon'ny loolona amin'ny pastera tsy madio ny fon'ny pastera amin'ny loolona sy mivavaka mivavah eo anao fa tsy midona plafond iny dia miverina fa diovy ny fonao raha misy olona nananao alahelo na mampaloto ny fonao a fanatona amin'ny fahamelaminy dia diovy ny fonao fa na hivavaka tahaka ninonao nefa ny fonao tsy madio tsy zavatra anjary amin'ny fiainanao sambatra zay madio apo fa izy no hitan'izy an'Andriamanitra ka zay vonina aritsika amin'izany fifaliana azakazaka amin'ny filazantsara zany anadio ny fontsika hampandroso ny asan'Andriamanitra dia hitsangantsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra zava-dehibe amin'ny hafatritsika ty dia izay hoe adio fo amin'ny namanao zay adio fo amin'ny pastera adio fo amin'ny loolona adio fo amin'ny dorkasy adio fo amin'ny diakona adio fo amin'ny koralina adio fo amin'ity lehilahy anankiray tya adio fo amin'ity olona tya fa izy no hitan'Andriamanitra ozy izy hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izany afatra nomena antsika izany Jehovah'Andriamanitra ray eo maro tokoa ny vehivavy manambady adala tahaka ny Nabala kanefa na dia adala aza ny vady ny tompo dia izany vehivavy izany kosa dia mahalala ny so tokony ho atao mahalala zay amonjeny ny ainy eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra ka dia navita nanolotra zay tsara sy azony atao indrindra ho an'izay mpanompon'Andriamanitra rehetra vehivavy moa dia sary ny fiangonana mitady fiangonana tahakan'izany koa Jehova iza ny fiangonana vonona ny anao soa ampandroso ny asan'Andriamanitra ny filazantsara hatramin'izay ka hatramin'izao fa ho avy Kristy hitaky vo aminay na amin'ny fotoam-pamoazana na amin'ny fotoana tsy famoazana izany hoe tsy hainay na amin'ny fotoana amokaranay no faty izay na amin'ny fotoana tsy amokaranay no faty izay satria raha ho faty izay dia amin'ny fitsanganana amin'ny maty hitsenan'i Kristy raha nahita vo aminay ny tompo dia tsy ho voaozona izay fa raha sanatria tsy hahita izy dia ozona ny miandry anay dia misaotra anao Andriamanitra ray eo fa enao nefa nilaza hoe ninona angatanareo amin'ny finoana dia minofa ho azonareo izany minofa efa nandray ianareo
dia andray tokoa izay hitanao tompo ny fiangonana eto Antsirabe fiangonanao maneran-tany no ny firaisan-tsaina ampandroso ny filazantsara hatramin'izay ka hatramin'izao dia matoky a Jehovahandriamanitra raha eo fa tsy ho foana tsy akory ny fikalenana izy ireo ainy fa ny soratra masina dia mine mahefa be amin'ny asan'ny tompo fa tsy ho foana ny fikalezanareo ainy ary ny teny fanevanay dia hoe misy valiny afoko ny fisasarana rehetra misaotra anao zay ny amin'izany afatra izany tompo mba tsy handalo fotsiny izany fitoetra aminay hatramin'izao ko mandrakizay dia totra ianao midera sy nihaja ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina no nononako sy angatahaka izany vavaka izany halleloia amen. Pasteur Herinena avy eto Antsirabe nisy ny fitsidihana voalohany to Pasteur Maël teto Antsirabe régional voalohany ihany koa izy ity tamin'ity taonany 24 arivo ity fahitanao zatra andrehetra ny tranga teto voalohany aloha dia faly miarabo antsika ny fiadanany tompo amintsika hatrany hatrany araka ny zay tokoa pasteur eto amin'ny régional Antsirabe ny zavatra azo ambara sy isaorana an'Andriamanitra moa dia fiangonana mandroso tokoa ny fiangonana Antsirabe tao anatin'ny fitotaona eo zay dia misy fiangonana 420 no nijoro teto amin'ity régional ity ary arak'izay koa moa ny fitombon'ny mpino sy ny firoborobon'ny mpino ary anisan'ny azo ambara fa régional anisan'ny miazakazaka dia miazakazaka amin'ny fitombona sy ny fanomponan'Andriamanitra ny régional Antsirabe tonga teto moa ny ray aman-dren'ny pasteur Maël dia nanamafy tokoa an'izay fandroso ny fiangonan'izay ary dia niazo moa ny vaniko lakana ny taninandrininy tsara dia voalohany indrindra amin'izany ny asa izay nataony ray aman-dren'ny pasteur Maël teto amin'ity régional ity satria anisan'ny fiangonana vavy matoa amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao ty fiangonana Antsirabe ity teo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo tompon'andraikitra ny olona ny diakona ireo sampana maro samihafa ny birao-piangonana rehetra dia anisan'ny nahita-pahombiazana amin'izay fandrosony ny fiangonan'izay eto am-pamaranana voalohany isaorany ray aman-dreny pasteur Maël filoha maneran-tany mpanorona fikambanana apokalypsy nitsidika anay aty amin'ity toerana zay atao hoe ambanivohitra tokoa raha ny toerana kanefa na izany aza dia tsy nampiraviravin-tanana n'izy mianakavy fa tonga izy ireo tonga teto ka dia mitondra fisaorana ny régional Antsirabe saorana ny paroisy Antsirabe ihany koa izay nitotona fotsy nandrona masaka an'izao fotoana izao ary tsy adinoina ihany koa atsika piray fanantenana rehetra izay tonga eto isaorana ny tsirairay avy ianao ihany koa izay miaraka amin'ny fikambanana apokalypsia dia ho ambin'Andriamanitra ho tahiny avokoa tsika rehetra saotra tompo eny ary tompo lasy vavy ankehitriny dia mahatsiaro an'ilay aiten'ny tolo manao hoe sambatra moa ny raha herana fa manan-kerana sambatra raha foto fa manam-podiana ary sambatra raha zoro fa manan-kitsirona ka dia sambatra mihitsy izay ray aman-dren'ny pasteur tsy tianao eto amin'ity régionaly Antsirabe ity satria dia reto ny vavy matoa amin'ny fiangonana apokalypsy dia faly dia faly zay ka maritsy ny hampalinay dia ifaonompahofatana zay ary tehaka mafy ny voninahitran'Andriamanitra alleluia dia manaraka zay tsy mataresaka fa misy ny fiarabana natratra ny taona satria izao tokoa nareo vao tonga amin'ity taona 2024 ty dia iny no avy amin'ny fiangonana eto amin'ny régionaly Antsirabe iny ka mirary dia mirary ray aman-dren'ny pasteur aengany anareo anao tahaka ny raha tatamo tsoka ny tirony tany iamiko an'Andriamanitra ary olavina tapelaka tsy mavanamatagatona dia hoe la velona ifanadrika etisika saotra ndrindra tompoko saotra ray aman-dreny fa dia nisy sambatra maromaro tolonotao sambatra rezao sambatra rezao sambatra rezao fa zay koa sambatra nitoloranareo fa dia makasitraka amin'ny fahasambarana fa dia sambosambatritsika fa dia mitompony ampitombo zato avenjy natondrotsika tsirairay avy raha isoary nitsodrano avy amin'ny tompo ary Jehova teny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely hita ianao ka hiaranao ane Jehova ampamiramiratra ny taviny aminao ne Jehova ka mila fo aminao
aminao anarany tavany aminao ne Jehova ka anomenao ny fiadanana amen sabat Jehova pastor amelna sabat Jehova pastor amelna sabat Jehova pastor amelna gura kabe tak tidak demante tu kita sikit seraya